Fokotany Antanimorampasany Malo Ankoroatra tsy ponina ao an-toerana no voatendry Joseph Fokotany natao ankehitrano-trano ihany koa ny fampirantidatana HCC Temera-pirenena misy olo ireo nametra-dalàna toekarena mila ampitomboina ny ady amin'ny tsy fandoava-ketra raha te hampandroso ny firenena. Manaritra ny fiarabana tompoky lahy sy tompoky vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasana ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny toekarena sy ny mpiasam-panjakana avy hatrany miantra manomboka ny volana Jolay ho avy izao ny fampiakarana ho roetsy ariary ny indemnité de logement ho an'ireo mpiasam-panjakana hoy ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola tamin'ity androany ity nandritra ny fanaovan-tsony fampiarah-miasa teo amin'ny Repoblika Frantsay sy i Madagasikara izay mifantoka amina tetikasa telo mitentina 720 tapitrisa euro teny Antanimena tamin'ny alalan'ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola. Efa voarakitra ao anatin'ny lalàna fe ny fantsina ny teti-bola-panjakana 420 io tambikarama io ka irosona ny fampiarana azy araka ny nambaran'ny ministra Trany. Nanamafy nandritra izany ihany koa ny maso ivony Frantsay fa tsy nisy ny fampitrosana vola avy amin'ny Frantsa momba ny teleferika fa resaka fifandraisana ara-barotra no natao. Misokatra ho an'ny fampiresahana sy fampidinena momba izany izy ireo raha ny fanamafisana. Tato-baovao ny Andro Miaratina sarisina tsara ny tahiriny. Ampidirina ao anatin'ny karama ny mpiasam-panjakana ny tambikarama ho an'ny trano fonenana na ny indemnité de logement roetsy ariary isam-bolana hoy ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola androany. Efa voarakitra sy voatokana ao anatin'ny lalàna mifeny teti-bola-panjakana 422 zany ka ampiarina amin'ny tetapany faharoan'ny taona ity izany hoe manomboka ny volana Jolay ho avy izao. Logement zany efa nampidirina zany ny décret zany anatin'iny iny zany efa prévu zany iny anatin'ny LFI de logement. Mpiasam-panjakana leo 200 000 ariary dia tanaty izay dia mantenena hoe manomboka amin'ny volana Jolay zany fanatanterahana azy dia efa navoaka zany zao ny décret momba ny fanaovana ny zavatra izay dia mpiasam-panjakana zany anday de logement manomboka amin'ny volana Jolay tsy niaina ny teti-bola ho an'ny fambolena sy fiompiana hoy ny fanamaria ny ministry ny toekarena. Niakatra aza ny teti-bola ho an'ny fambolena teo amin'ny volavolan-dalàna mifeny teti-bola nasiana fantsiana hoy izy. Ohatra hoe tsy tena hoe niaina le fambolena mizara roa le fambolena sy fiompiana dia tsika zany tamin'ny LFI mbola tambatra izy dia amin'ny fambolena izy nizara zany fa raha tambatra zany izy roa zany tsy dia niaina fa misy tombora zany raha ohatra hoe ataon'ny carte zany atao izy. Ny amin'ny fanabeazana indray dia le ao amin'ny resaka le rythme de recrutement zany somary taraiky zany le izy dia somary hoe eo amin'le eo zany misy hoe fihinana-kely anatin'le tsy hoe niaina fa tazominy le izy iny fa mitombatomana zany dia mety hoe tsy tratra zamba zany mety tsy tratratsika be izy tsy fihinana zany resaka fonctionnement ny fanabeazana amin'ny ankapobeny anatin'izy zay fotsiny zay zany. Ankoatra ireo tsy misy ny fampitrosana vola avy amin'ny Frantsa momba ny teleferika hoy ny maso vivo Frantsay. Fifandraisana ara-barotra no natao ka namafisana izy ireo ny fisokafany amin'ny fifampiresahana sy fifampidiniana momba izany. Analefahana ny vesatra teraky ny fitohana ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra dia nanamafy Frantsa ny mahazava-dehibe ny ampandehanana ny teleferika mialohan'ny farantaona 2022. Moi je redis la disponibilité de la France à tout moment de discuter de ce sujet, y compris quand il s'agit de discussions qui doivent traiter ou aborder des questions de nature privée. Je rappelle qu'il n'y a pas d'endettement vis-à-vis de la France. S'agissant du projet du transport par câble, il y a une relation commerciale. Nous avons pris note avec intérêt des déclarations, je crois, du ministre des Transports malgache faisant état de son souhait que le transport par câble puisse fonctionner ou se remettre à fonctionner d'ici la fin de l'année, au bénéfice notamment de la lutte contre les embouteillages excessifs dans la ville. Vola mitentina 720 tapitrisa euro no natao sonia androany teo amin'ny fanjakana malagasy tamin'ny alalan'ny ministeron'ny toekarena sy ny fitantanam-bola ary ny Repoblika Frantsay tamin'ny alalan'ny maso ivony miasa eto Madagasikara sy ny sampandrara Frantsay misana ny fampandrosoana. Fifanarahanam-piara-miasa anatanterana tetikasa telo lehibe eto Madagasikara izay fantoka amin'ny ara-tsosialy ny fanatsarana ny tontolon'ny fitsarana ary ny noizana ny tetikasa kely andiany faefatra. Entina hodiniana sy ankatoavy ny solombavamboaka zany aorian'izao mba hampanan-kery azy.
voalohany moa zany aide budgétaire zany zay fanomezana manarina zany family anankiroa reo koa zany dia misy zany ampahany trosaina amin'ny condition zany ataontsika constitutionnel ary misy ampahany zany atao fanomezana koa zany ao anatin'izay zavatra zay tolo zany mazava ho azy rehefa vita zany zao soniany dia ampidirina zany tono zany zao atao ratification any amin'ny assemblée nationale dia rehefa ratifie zany izy zany dia mise en vigueur rehefa avy eo dia atomboka zany le asa anatin'ny zavatra zay zany hoe efa prévu zany ao anatin'ny fanatanterahana tamin'ny LFR zany ireo to projet reto zay ratifiena reto anatin'ny mitentina efatra tapitrisa euro ny tetika asa voalohany anohanan'ireo fandanina amin'ny laram-pamian'ny fanjakana eo amin'ny sehatra sosialy toy ny fanatsarana ny fahasalamam-bahoaka ny maha-olona ny fampianarana ary ny fitantanana ny loza sy ny tandindondoza mitentina 2 tapitrisa euro natokana ho an'ny tetika asa fanohanana ny fitsarana eto Madagasikara andiany faharoa ny tetika asa faharoa ka fampidrama-bola amin'ny fepetra manokana ny 5 tapitrisa euro raha fanomezana ny 7 tapitrisa euro amin'izany ao anatin'ity tetika asa ity ny fanavaozana ireo fitsarana ny fanohizana ny fampidirana ny teknôlôjia nomerika amin'ny sehatry ny fitsarana sy ny fonja ary ny fanamafisana ny fahaiza-manao n'ireo mpitsara ny prakitra ra ary ny mpiasan'ny fonja vinavina ihany koa ny fananganana sekoly ambony vaovao manofana mpitsara sy prakitra ra anamafisana ny fanofanana ireo mpisehatra amin'ny fitsarana sy ampitomboana ireo mpitsara hiasa eto Madagasikara makasika ny tetika asa lalankely andian'ny faefatra kosa ny fifanarana fahatelo izay mitentina raiky amin'ny 30 tapitrisa euro ahitana fampidrama-bola fepetra manokana 4 tapitrisa euro sy fanomezana 5 tapitrisa euro izany hitatra amin'ireo komina manodidina ny 17 sy ny boriboritany efatra eto Antananarivo ity tetika asa lalankely ity izay hifantoka amin'ny fanarenana sy fananganana fototra afitrasa ifotony anatsarana ny fivezivezen'ny olona sy ny fahazoan'ny mponina ireo filana fototra andavanandro mahakasika indrindra zay vaovao ny toe-karena izay dia ilaina ny fanitsinany teti-bolam-panjakana 4 mba hifanaraka amin'ny zava-misy ara-toe-karena iainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao mbola betsaka ny ezaka tokony atao amin'ny ady amin'ny osoka sy ny fantosirana etra izay tokony ampitombo ny fidiram-bolam-panjakana hoy ny mpahay toe-karena ilaina ihany koa anefa ny fanohanana ny famokarana eto an-toerana raha ampiakatra ny aba amin'ireo entana hafarana raha ny fanazavana ihany Narcisse Karazafy sy Mathieu Francis no mitondra ny antsipriana izay mahatratra 700 miliara ariary no osoka raketra na fraude fiscale hita teo anivon'ny ministera ity araka ny tatitra ny ministera toe-karena sy ny fitantanam-bola raha 520 isanjato eo ny tahantsindry araketra any amin'ireo firenena afrikana mitovitovy a Madagasikara dia 10 ka hatramin'ny 20 isanjato zany eto amintsika mbola misy 4 isanjato araka izany azo trandrahana amin'ny alalan'ny ady amin'ny osoka sy ny fandosirana etra noho izany ilaina ny fanamafisana ny ady amin'ny kolokolotra sy ny fanaraha-maso ara-bola hoy ny mpahay toe-karena Patrick Randremisata eto amin'ny faritra i Afrika rehefa jerena ny firenena mitovitovy amin'ny Madagasikara dia misy eo amin'ny 5 isanjato eo ny taux de pression fiscale ny taux de pression fiscale atsika nefa amin'izao 2 isanjato pika zany fa misy 4 isanjato azo trandrahanao io 4 isanjato io dia na io fraude fiscale na io le orinasa tsy mandoa impôt mihitsy na io le évasion fiscale na io contrôle fiscale tsy mandeha dikan'izay rehefa jerena zany dia raha ohatra ka mandidina ny eo amin'ny 80 000 milliards d'ariary zany ny ataontsika hoe PIB atsika dia manodidina ny eo amin'ny 3 000 milliards d'ariary zay potentiel fiscal tokony trandrahana zay ny aina ny teti-bola natokana ho an'ny fanabeazana sy ny rano araka n'izay voarakitra ao anatin'ny volavolan-dalàna amin'ny feny teti-bola nisy kosa nefa ny nampiakarana ny teti-bola ho an'ireo departemanta hafa tokony hifanaraka amin'ny zava-misy sy ny filan'ny mponina ny fifandanjana ho ihany ny fanehoan-kevitra mbola tsy lahara-pameana amin'izao fotoana ny fampiakarana ny etra noho ny fizondrom-bidi-piainan'ny malagasy kanefa tsy afaka handroso ny firenena raha tsy mampitombo ny fidiram-bola ny fanjakana amin'ny alalan'ny etra no ahafahana manao izany saingy mila lanjalanjaina ny zavatra voatsikatra nefa rehefa comparena ilay loi de finance taloha sy le amin'izao dia niakatra ny montant ny dépense amin'ity loi de finance 2026 amin'ny rectificative zany ny zavatra hita
zavatra anakorongeza be zany aloha no azo tsoahana ao anatin'le izy par rapport amin'izay fa ny tena nanamarika anay a dia ny fianan'ny tetibola eo amin'ny éducation zany a ny fianan'ny tetibola eo amin'ny sehatry ny rano a eo ihany koa misy ny fiakarana amin'ny tetibola amin'ny ministera maro ny zavatra hita zany a dia hoe ireo tetibola reo a dia ny ezahana alohany a hoe ifanaraka amin'ilay réalité iainantsika zao aradrary ny fanitsiana atao amin'ny tetibolam-panjakana 4 satria mifototra amin'ny vinavina natao tamin'ny volana septambra 5 ny tetibola tany am-boalohany na ny LFI nambaran'ity pahay-toekareny fa niaina ho 3,9 ny vinavina ny fitombony arikarena faobe na ny PIB raha 4,9 zany atao anatin'ny LFI 2026 atao arin'ny fanitsiana natao mba hifanaraka amin'ny zava-misy iaina ny toekarena malagasy atao arin'ny krizy no lalovany firenena ny sehatry ny asa vaventy ihany no tsy nandalo krizy tao anatin'izay volana maromaro zay raha ny fampitahana ny LFI sy ny RFR raha ny fanazavana trano raha ny fahitana anazy aloha zany a dia ilay marary vahoaka ary lefa ny divana tena kianja no tokony ametrahana an'izay vola bebe kokoa zay eo ny sehatry ny rano eo ny sehatry ny ty amin'ny fampianarana tena ilain'ny mponina ny électricité moa inefa hitantsika ao anatin'le izy a fa somary nahitanareo marika ihany kely ihany koa ny ao amin'ny ministeran'ny élevage zany hoe rehefa le fait le izy ny sarahana roa no mety nampisaraka an'ilay tetibola fa reny zany a tena mitraika amin'ny vatana any amin'ny mponina reny ministeran'ny agriculture sy ny élevage ary ny pêche reny zany a dia ataoko hoe zava-dehibe eo ihany koa ohatra ny fijerevana manokana ny fampiroboroboana ny famokarana ato anatiny indrindra ireny no manampy ny vahoaka amin'ny fanatsarana ny famokarana vato anatiny anisan'ny fepetra tsara ao anatin'ny tetibola ny fampiakarana ny fahamatsim-bola ho an'ny aray sy ny bianco ary koa ny fampiakarana ny aba ho an'ny friperie tokony arahana fepetra fanohanana ny famokarana anatiny nefa fanapahakevitro raha ny fanazavana ihany fa no tanteraina ny drafitra fototra momba ny famatsian-drano fisotro madio ho an'Antananarivo renivohitra sy ireo commune 7 manodidina izany ao anatin'ny fanatanterana ny tetikasa pahepa moa no anatanterana izany nampahafantarana androany ireo vokatra sy ireo tolo-kevitra ao anatin'ny drafitra amin'ny tetikasa ity tamin'ny alalan'ny atrikasa ny tanterany ministeran'ny rano ny jirama sy ireo mpiara-miombona antoka tetsy anosy ny antsipriany izay tatery ny andomiaratina sy tahiriny ana atrany folatra amin'ny 3 taona tsy nisy fikojakojana sy fanavozana ny roa amin'ny 20 isanjato ny fotodrafitrasa sy fantsondrano eto Antananarivo ho ny tale general ny jirama ka mitarika tsy fampina na tsy fisitrahana rano araka ny tokony ho izy ho an'ny mponina tao anatin'ny fotoana maritra eo ihany koa ny fanorenana tsy ara-dalàna izay manakana ny asa tanterainy farafakeliny manodidina ny 3 hatramin'ny 1 isan'andro ny fanamboarana ataony ty orinasa ity amin'izao fotoana izao manoloana ny fipohan'ny fatsondrano tsy sanatria hoe anipy andraiky tany amin'ny izay teo aloha fa zao voalaza teo hoe misy 420 kilometatra ny asa ny fanoloana fantsondrano izay atao raha tsaronareo koa taoriny fidiran'ny ilay 20 000 mètre cube mahery 24 000 mètre cube teo dia hitatsika fa mipopoka avokoa ny fatsondrano teto Antananarivo ina moa nampoka azy satria taloha tsy nisy rano dia tsisy zavatra mipoka fa rehefa mipoka le izy dia teo amin'izay zany voatsapa hoe aya zany hoe fa fantatra moa zany nisy fa tsy nisy mifikojakojana fa tsy ary tonga dia hoe ho hitanao reny zavatra reny raha tsy efa nandiny rano ary sika amin'izao fotoana izao mahita anareo fa mahatratra trany amin'ny 30 tamin'ny 70 isan'andro ny fanamboarana atao vokatra reny fipoahan'ny fatsondrano manatanteraka ny politika apetraky ny ministera araka izany ho andraikitry ny jirama ho ny talipisolotoerana dia mazava ho azy mitoromarika avy amin'ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera izay no tanterahan'ny jirama matoa tonga reny rano reny any amin'ny tokantranontsika matoa tonga ny
nisy ny fiakaran'ny famatsiana rano a teto amin'ny faritan'Antananarivo izay raha mijery teo isika dia nahatratra 1.7 dia mazava ho azy fa ny fanatanterahany JIRAMA politika amin'ny fanjakana no nahatonga an'izay. Ny JIRAMA zany dia azo heverina hoe agence d'exécution. Tsy ny JIRAMA akory no mametraka amin'ny politika fa ny JIRAMA manatanteraka ny asa ary mandray ny tetikasa izay efa napetraky ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny rano sy ny fanadiovana ary ny fitiovana. Mamaly amin'ny ampahany fahamanany olany famatsin-drano itetika SAPAEP ary miomana sahady amin'ny fiatrianany maintany. Namitombona ny vola ampiasaina izay mifototra amin'ny fampitaovana ny JIRAMA raha ny fanazavana. Mandrapaha aloha dia misy ny fampiasana an'ireo fitaovana izay nomena ny JIRAMA ny camion citerne efa misy reny. Efa nisy ihany koa ny fametrahana groupe électrogène de secours izay mandeha raha ohatra misy fahatapahan'ny herinaratra eny anivon'ireny toerana mpampiakatra rano sy fakana rano ireny. Misy ihany koa ny fampitaovana ny JIRAMA amin'ny resaka fampitomboana ny unité compacte de traitement sy ny fampandehanana an'izy ireny izay andeha mialohan'ny vanim-potoanan'ny maintany ato ho an'Antananarivo sy ny manodidina. Vinavinaina iakatra hatramin'ny 2 sy 4 metatra toratelo isan'andro ny famokarana rano eto Antananarivo raha ny fanazavana manampy ireo ezaka efa vita tamin'ny fampisotrahana rano ireo faritra tsy nahazo any antaonany maro toy ny teny Ambohipo, Mahazo sy ny sisa. Hosoloana ihany koa ny fatson-drano mirefy 420 kilometatra anampin'izany amin'ny faran'ny volana Jona ho avy izao. Fomba 22 000 m3 jour izay mbola hiakatra hatrany amin'ny 42 000 m3 jour amin'ity faraparan'ny volana ity. Eo am-pamahana ny olan'ny rano isika efa anao ny signature isika amin'ity faraparan'ny volana ity raha ny marimarina kokoa dia ny 30 volana Jona anoany dia anomboka ihany koa ny fanoloana ny tuyau na ny fantsona mirefy 420 kilometatra eto Antananarivo renivohitra. Eo amin'natin'ny fitondrana vahaolana mihitsy isika izao ary efa manomboka hita ny vokatra fa mangataka ny famoram-potsika sy ny faharetantsika satria mbola hisy ny fikorotanana kely amin'izay fanoloana fantsona mirefy 420 kilometatra eto Antananarivo izay. No volavolaina tao anatin'ny tetika SAPAEP vatsian'ny banky iray sampirenen ny SDAEP na ny vina stratéjika ho an'ny famatsindrana fisotro madio eto Antananarivo sy ireo komina 7 amby 30 manodidina. Valy ny fanadihadiana momba ny drafitra stratéjika momba raha io asa tokony atao mba hiantohana ny famatsindrana fisotro madio hatramin'ny taona 2010 sy 2020 sy hamalina ny fitombon'ny filanimponina sy ny fiatriana ny fanambin'ny fiovan'ny toetrandro ny SDAEP. Nisy androany atrikasa ho fampahafantarana sy zarana ny vokatra sy ireo tolo-kevitra voarakitra ao anatin'ity drafitra ity. Tanjony anana mafisana ny fifanakalozana sy ny fandrindrany eo amin'ireo voakasika rehetra ahafahana manomana sy manatanteraka amin'izany ampahombiazana. Nametra-pialana ny alatsinainy 15 ny volana Jona lasa teo ireo mpanolontsaina avo roa ny solotena ny anteny miram-pirenena teo anivo ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ny talata 9 Jona no nivoaka tamin'ny fomba ofisialy ny vaovao ary nandalo teny anivo ny lapany Tsimbazaza ny filohan'ny HCC Omaly Alarby. Vita ny fifidianana ary androany dia tafapetraka tamin'ny fomba ofisialy ireo mpanolontsaina avo roa vaovao ireo andrafitra ireo mpikambana eo anivo ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Fanadidiny Narcisse Karazafy sary sy natsarany Mathieu Francis. Tafapetraka ny maraina teo nandritra ny lanonana ara-pitsarana nanaovan'ny ireo mpikambana vaovao roa andrafitra ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ny fianianana tetsy amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana tetsy Amboda lany nandritra ny fifidianana Omaly teny anivony anteny miram-pirenena Honoré Vazisson sy Farala Célestin Razafindramasy fa isolo teny ity androm-panjakana ny nivony HCC hiasa mandritra ny 7 taona tsy azo avoziny izy ireo ary anatevin-daharana ny androm-panjakana izay mendraikitra ny fiarovana sy fanajana lalam-pandrenana ny fanaraha-maso ny fahamarinan'ny fifidianana ary ny fandiniana ny fifanarahan'ny lalàna amin'ny lampandrenana. Minino matanterana fiasanamany amin'ny famentrena mendraiky tatontray ao amin'ny fifaranapona lampandrenana. Tianana namisa mandraiky lampandrenana kalalana kan salasana lalam-pandrenana manandery ary Irakit, Nuazo, Maiwai, Amsan. Ini nakuha ko, Painado, Panaganiba, Estabarete,
miamina fa anatateraka atsaka salava ary ampahelena ny andraikitra tonga ao amin'ny fitsararako mandalam-pahavelana tsy andany na miza fa andraiky fanapahan-kevitra ankarara ka amin'ny fanajana lalam-pahavelana sy ny lalàna manakely ary ireo fokevy raikely ho nohany ny may ay amin'izany miandrona koa fahitana marakariva ny tsambarakely ny fitsarana. No mafisy ny Florent Rakotoarisoa filohan'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ny lanja ny andraikitra miandry ny mpikambana vaovao no tsindriny fa ny fiarovana sy ny fifanajana lalam-pandrenana ny fototry ny asa amin'ny andraikitry ny HCC nandalo tamin'ireo antanan-tohatra ary nanaraka lalàna ny antota taratasy rehetra mahakasika ny fanoloana ireo mpanorin-tsaina avo eo anivon'ny HCC ireo talohan'ny namoahany filohan'ny fanavaozana ny didim-panjakana nanendry azy ireo tamin'ny fomba ofisialy. Efa natao dodolo matoa ny afarany zao fianianana zao ataontsika hoe fazy farany amin'ny fametrahana ny toerany amin'ny tompon'andraikitra vaovao ato. Efa noazy dodolo ny procédure zany ny tokony handehanany any faravao iny fa nahazo an'le fametraha-pialana tamin'ny 15 juin dia nandefa an'io an'ny président président ny fanavaozana dia président ny fanavaozana maka an'le décret milaza hoe banga ny toerana toerana dia manasa ny antenimieram-pirenena any solo vita ny fanendrean'ny solo ny omaly tamin'ny antenimieram-pirenena dia alefa ny antenimieram-pirenena any amin'ny PRM mandray zany ny anarandreo olona reo dia maka décret indray zany izy manendry any ireo olona roa reo dia vita zay dia alefa ny PRM aty aminay hoe ireto ny voatery avy any pitsopitsika zany farany zany ny androany. Tsy nentina maly ny mikasika ny raharam-pitsarana hanenjehana ireo mpitsara ambony izay nametra-pialana kosa ity filohan'ny androm-panjakana ity raha nanontanian'ny mpanao gazety tsy nisy fanerena fa nametra-pialana tamikalalana izy roa lahy ireo raha ny fanazavana. Eo misy fitsarana hoe izy angamba noan'izay eo izy azonareo anontaniana maro tamin'ny tena mantenimera ny antony ny alan'ny zareo dia zareo ny afaka manazava an'izay fa amin'ny taratasy fametraha-pialana dia hoe noho ny antony manokana somary iverena kely le fantaliana mpanao gazety hoe maliny hoe nahoana ianao no tsy voakitikitika fa nga moa izy naza hoe nisy nikitikitika na nisy nisokotra nanala reo anankiroa ny fametraha-pialana nge libre afaka mametra-pialana zay afaka mametra-pialana fa tsy voatery misy mikitikitika akory. Nivoatra tao anatin'ny fianianana nataon'ireo mpikambana vaovao eo anivon'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ireo ny fanoloran-tena natanteraka tsakany sy andavan'ny andraikiny ny fandraisana fanapahan-kevitra ampalehovantena sy ampahitsiana nambaran'izy ireo ihany koa fa ny lalam-pandrenana no lalàna manan-kery ary ireo foto-kevin-dehibe no mifeny asa aman'andraikiny. Mahagaga ny mpanara-baovao ny tsy fisian'ny serasera na ny fampafantarana ofisialy avy amin'ny mpikarakara mahakasika ny fikonan-dom-pirenena hoy ny mpandinika raharam-pirenena Tiny Randry. Ny filohan'ny fanavaozana sy ny FFKM no andrasana hitondra fanazavana mahakasika izany hoy ny fanehoan-kevitra. Tsy hitondrana inona na inona ny fampihavana-pirenena raha tsy vita ny fikonan-dom-pirenena hoy hatrany ny fanehoan-kevitra. Narcisy Karazafy sy Mathieu Prince no mitondra ny antsipriana izay. Manoloana ny fanomanana ny fikonan-doham-pirenena sy ny filazana fa hisy ny fifidianana amin'ny taona 7 dia miantso ny fiadidiana ny fanavaozana ny Repoblika hitondra fanazavana amin'ny fomba ofisialy momba ny fizotry ny fikonan-doham-pirenena ny mpandinika raharam-pirenena Tiny Randry tokony hazavaina amin'ny vahoaka ny antony sy ny tanjony ity dingana ity ary koa ny olana misy eo anivon'ny FFKM. Io aloha dia mba iangaviako mihitsy zany ny eo amin'ny présidence zany surtout zany ny Dematoa PRM mba hanazava mihitsy zany mba ho satria mampisavorivory le izy mampisavorivory zay rehefa ao anatin'le fisavorivorona nge no lasa micrée problème samy miandry ny idolo ny lafikery rehetra eto amin'ny firenena maninona le izy membotra foana lasa manimba le image le fitondrana le izy
ka tokony zany azavaina amin'ny vahoaka mihitsy hoe zao ny antony satria efa miembotra foana izy io ary farany teo efa ny raha malala fa efa nizaraina ny invitation dia naninona indray ilay izy miembotra avy any amin'ny FFKM ve problème ny FFKM koa fe misy koa miteny hoe tsy tokony FFKM reny nitondran'izy io lazaina koa zany zavatra zany satria ny FFKM reny ny herivelona eto amin'ny fireneny ity alao mba lazaina raha misy ny olana dia alao malagasy rehetra alala fa manjary ianao ny irinan'ny enjerany rihatra ao monsieur le perere mais ianao nge mandalina eo azonao efa fantatra mandalina eo ka alao azavaina ianao olona tsotra olona tia tanindrazana Fiatsaram-belatsiny fitakiana fampiavana amin'ny pirenena raha tsy madio fo ireo mpanao politika raha ny faneho-kevitra ihany na isy na tsy isy ny fampiavanana dia tsy isy fiovana raha tsy tanterahana aingana ny fokanandoha amin'ny pirenena izay sehatra tokony hafahany ireo mpanao politika sy olo-pirenena miresaka sy mamany olana misy na misy io na tsy misy alefo ny concertation ao fa maonge mifanehanao dia miavana ho azy eo fangay moa isy anao tontondra sa no isy anina ao dia miavana ho azy eo fa resaka hypocrisie zany io samy misisika doly ary matoana manao politika dia hitaditondra firenena zay ny tanjona ka hitanao ny sasana ary ao mamely ny sasany tsy ao ny tsy ao mamely ny tsy ao ka le manahirana izy ity miefy zao mila mandrositsika amin'le concertation fivanam-pirenena zany resaka ingrédient zany amiko satria itsika isanao nge mety ifandray tanana fa neona tombo fotsika isanao nge tsy madio azonao zany zay zavatra raika tokony tsy jery an'izay fa concertation apetraka dia aloha tsy empotra tsony le izy ankoatra izay noho ny mahandry mpanjakana lehibe sy manandanja ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana sy ny antenimieram-pirenena dia tsy tokony atao resabe na hoentina nakorotanana ny firenena ny fametra-pialana ireo mpanolotsaina avo solotena ny tsimbazaza eny Amboda. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa manome 27 raha ho an'ireo tompony andraikitra mahefa rehetra ny ponina ao amin'ny fokotany Antanimora Pasan'ny Malo Ankoroatra idina ifotony ifampiresaka amin'ny vahoaka ary anala ny amin'ny toeran'ireo sy fokotany izay vao nitendrena izay tsy nankatoavin'ireo ponina sady tsy ponina ao an-toerana no tsy fantatra izay mombambany sy mahafantatra izay mombambany fokotany sy ny ponina ao amin'ny akory ireo sy fokotany vaovao ary mbola natao ankiafina ihany koa sy ankendranotrano ny famindram-pitantanana tsy manakana ny fampandrosoana sy ny fanavozana ny ponina saingy mahatsapa kosa fa faharatsiana sy fahavoazana no misy fa tsy fanavozana arak'izay noetreretina ny antsipriana izay nangony ny Andromeratina eo amin'ny sasatra tsara ny tahiriny ainy nampiaka-peo manoloana ny fanendrena sy fokotany tao amin'ny ponina ao Antanimora amin'ny Pasan'ny Malo ankiraha ohatra androany fanaovana tsinitsinina ny ponina ny zava-misy satria tsy nisy na ny fakakevitra natao tamin'izy ireo azy momba izay olona hitondra ny fokotaniny fa natao amboletra izany sady tsy ponina eny an-toerana no mbola tsy mahafantatra izay mombamomba ny fokotany akory ny olona vaovao nitendrena hoy ny fanazavana ohatrany hoe fanaovana tsinitsinina n'le fokotany tamora Pasan'ny Malo ankiraha ohatra raha ohatra ka olona avany ivelan'ny fokotany mitondra ny fokotany dikan'izay zany tsy adanjamy manany fokotany izy maninona tsy any izy no apetraka izay mametraka azy tsy teny hoe izany nametraka azy na izany nametraka azy fa fantatra fotsiny ary mampalelo anay dia hoe lany olomanga ave eto amin'ny fokotaninay no olona avany ivelany no asiana hitondra anay lavinay marindrano ny fanendrena azy eto amin'ny tanànanay mametraka fotsiny amin'lereo ambony zay mba mieritrereta satria rehefa nataontsika hoe aty amin'ny fototra no ainga le concertation nationale dia dikan'izay tokony ainga aty satria tsy olona tsy mahafantatra ny aty amin'ny tanàna nitondra ny tanàna tsy vitany amboletra fa mbola natao kiantro anatrany ihany koa ny fifamindram-pitantanana teo aminy sy ny filoham-pokotany teo aloha fihetsika izay manirika tanteraka ny ponina hoy ny fanazavana 27 raha no omen'izy ireo ny tompony andraikitra anisora ny filoham-pokotany vaovao io mialoha ny anakatonan'izy ireo ny birao-pokotany raha tsy misy fepetra raisiny fa amin'izao oretenenantsika izao izy zao dia tsy eto na résidence nalain'ny olona teto ary tsy fantany hoe aizy ty adresse ty dia fanavozana ave zany raha fanavozana araka le tenen'le ramoseta hoe concertation nationale avy aty amin'ny fokotany aty ny atao hoe base dia tokony indraindraiky samyzay tokony izay fa zay dia manome 27 ora nareo amin'le remokamy amin'ny olombelona io amin'ny fokotany io dia famindram-pitantanana tompoko dia efa vita satria le famindram-pitantanana na tsy naseho taminay vahoaka hoe misy an'izany teto tsy natsehanay
fa le izy tonga dia risoriso avany fotsiny le izy zany raha ny tena marina ka manome valambe efapolo zay fanjoany tenenako an'izay wakatona ny fokontany zany tsy lany olomanga ny fokontany ary tsy misy afa-tsy ny mponinao ihany no mahafantatra izay olona iveriny fa havitany asa sy hitondra azy ireo raha ny fanamafisana farafara tsy nisy fifampiresana ho ny mponina fa tsy natao antery tahaka izao tsy vao izao fa nisy antraigna mitarika olana ny fotony fanendrena se fokontany tsy mifanaraka amin'ny filan'ny mponina anyka miafara amin'ny ady sy disadisa mitaky araka izany izy ireo mba ny mponina ihany no anolotra izay ho sefy fokontany zay tsy anaiky tatanan'olo-kafa kotokokoto tsy manaiky zay zay mifankalala da aloha zay nametraka ny anay fa fantatray ny olona tokoa hoe zany fa tsy n'importe qui zany dia hoe afaka hoe plongena avy any ambony any dia tsy maintsy anaiky le fokontany non négativa zany fa zay mifantatray tsy anaiky zay za ve dia ratsaka hoe filoha pokotany ambany dia ho anaiky ve ny olona ny ambany ty tsy ho anaiky azany ny olona ary io foana mahatonga ny ady sy ny zay zavatsy napitsingidina fitondrana teto amintsika fa alohantsika mahainga aty am'le bazy ty amin'ny fotony dia hitantsika eo zay olona mambahoaka dia zay olona ty mbahoaka lekentsika fomba fiasan'ny teo aloha ihany ny fihetsiky ny fanavaozana ankehitriny hoy ny fanamafisana faratsiana sy fahavoazana indray no misy fa tsy fanavaozana manamafy ihany koa ireo mponina manoloana ny fihetsika toy izao fa tsy ho isan'ny mpandray anjara amin'ny fokonan-doham-pirenena izay iaingy ny fotony ho izy ireo satria na ny fivoripokon'olona aza tsy nisy tao an-toerana hatramin'izao mbola tsy misy resaka mandeha momby zany any anivon'ny fokotany na efa maro azy ireo vaovao milaza fa iaingany amin'ny fokotany ny fokonan-doham-pirenena fa 10 000 vaovao fotsiny moa ny tena hoe ho avy ny fotoanan-doha any fokotany any mbola tsisy resaka mihitsy zany fokotany zany hoe miainga aty amin'ny bazy zany anao fotoanan-doha-pirenena manazy zay tena manazy zay vitavitainy zareo ambony eo fotsiny fa tsisy resaka ty amin'ny bazy mahitsy hoe dia efa misy fivoriana zao dia mimana zany tsika ty amin'ny bazy mba hoe anao fotoanan-doha mbola tsisy resaka aloha hatreto raha fampandrosoana amin'ny tenenina zay tsy manda fampandrosoana eto amin'ny fokotany fa le fanaovana tinitinina eto amin'ny fokotany mahitsy ny mampalahirana hoe maninona re mbo nangalana hevitra zay maninona re mbo nangalana sosokevitra amin'ny vahoaka teto amin'ny fokotany lasa any amin'ny tsy alihany zavatra tokony ataontsika fanavoazana ny tedavina faratsiana no hita ankoatra ny se fokotany miova avokoa ny mpitantana eto amin'ny fokotany an-tanymora ampasany malo sy ankiraotra toy ny mpitambola sy ny sekretera ary ny filoalefitry ny fokotany ny teo anivon'ny distrika no nanendry ho ny fanamafisana ary efa vita omaly ny fifamondram-pidantanana samy matsikaritra ny rehetra na ireo voatendry azy fa tsy ponino amin'ny fokotany ny filoha-pokotany saingy io no voatendry ka tsy maintsy iara-miasa hoy ny fanazavana distrika zany no nanendry anay amin'izao toerana ara-panjakana zao dia zareo moa zany manana zay heviny zay izy dia anjaran'ny chef distrika zany no mandanjalanja zay zavatra tokony atao manoloana an'izao zavatra zao fa vita maly moa ny passation teto zany efa vita maly teo ihany izy tamin'ny maraina teo fa tsy fantatro nalasa izy teo nandeha voaka izy teo fa efa manao ny asanay ara-dalàna zao zay sy ny sekretera tombadika izy teo aloha araka zavatra ihaiko teo dia le filoham-pokotany zany no olana amin'ilay vahoaka ity satria zareo zany mahafantatra koa zany hoe mahafantatra ihany koa na ny tenanay zoara satria zay moa zay konina ty efatrano zay fa izay moa zany izy ny voatendry ho président ny fokotany dia voatendry tsy maintsy miara-miasa amin'izay tsy tazana tety an-toerana kosa ny se fokotany vaovao nandritra ny fandalovanay tety an-toerana ka tsy nafana naka ny heviny andrasana ny toy ny raharaha izay ny amin'iny fa tsy mpanompo ny mpitondra ny vahoaka fa ny mpitondra no mpanompo ny vahoaka tsy fomba fanao ara-panjakana fotsiny ny fifidianana fa fanehoana velona ireo foto-kevitra ny orena ny États-Unis ka amin'ny alalan'izany no nandravona ny Amerikanina ampilaminana ny tsy fitovian-kevitra izay nisy tao anatin'ny fireneny santionany amin'ireo soatoavina napetraka ray mpanorona ny fahaleovantenan'ny États-Unis ity foto-kevitra ity no marina omaly ny fa 500 taona nahazahoan'ny États-Unis ny fahaleovantenany feno 100 taona ihany koa ny fiaraha-misalahina ara-diplomatika teo amin'ny États-Unis sy Madagasikara ny varotra ny fahasalamana ny tontolo iainana santionany amin'ireo sehatra iaraha ny rotonta ny ombonantoka nandritra ny taona maro ny antsiprian'izay eo amin'ny rindran-tsarany ny aro-tanjona noforonina itovolenta ny olona rehetra nomeny pahary azy zo tsy azo esorona aminy izy ireo ary anisan'izany ny zo iaina ny fahafahana ary ny fikatsahana ny fahasambarana
fehezanteninanymboana ny fanambarana ny faleovantenany États-Unis ny taona 1770 lehilahy 17 taona olo-pirenena tsotra toy ny tantsaha dokotera mpahay lalàna mpivarotra avy amin'ireo zanatany 13 ny Amerika no nanasony io fanambarana faleovantena io izy ireo ihany koa no nanangana ny rafitra afaka manatsara samirery ny tenany dia ny lalam-pandrenany. Ny lalam-pandrenana dia tsy atotan-taratasy sy afaka hovainy fa lasitra mitondra fampanantenana. Nandritra ireo tanana ka nifandimby dia niady ny Amerikana mba antarana sy anatanterana izany fampanantenana izany ary indraindray aza dia tena niady rabaka tena mihitsy. Nanao fantsiana lalam-pandrenana izy ireo tsy natao hitazomana mpitondra eo amin'ny fahefana fa natao anamafisana bebe kokoa ny zon'ny olom-pirenena. Ao anatin'izany ny fanafoanana ny fanandevozana, ny fitoviany rehetra eo anatrehany lalàna, ny fantarana ny zon'ny fity ary ny fitovinjo ho an'ny Amerikana rehetra na lahy na vavy na inona firazanany sy finoana arahiny. Tsy tamin'ny tahotra no nanorenana any Amerika fa tamin'ny herim-po sy fahaiza-mamorona ary fahavononana tsy azo otsongozonina anatanteraka ny asa manoloana ho ihany ny prakidrara Amerikana Stephanie Arnold. Izay fahavononana zany no nitondra ny Amerika nandritra ny révolution ny ady an-trano ary ireo ady lehibe roa eran-tany ny Grande Dépression ary ireo fanamby maro tsy tamboisaina izay natrehina taty aorina. Izany ihany koa no nanome hery ireo miaramila Amerikana nanafika sy nitsofoka teny amin'ireo morontsiraky Normandie ary nitondra ireo mpanamory sambodanitra Amerikana hatrany amin'ny volana. Io fahasahina ananany Amerikana io no niteraka zava-baovao lehibe nanova izao tontolo izao toy ny telefôny, ny fiaramanidina, ny jiro elektrika, ny interneto ary ny toe-karena miroborobo izay tsy mbola hitany izao tontolo izao. Na eo aza izany dia misidra krizy maro sy olana maro États-Unis tao anatiny 19 taona izay. Marefo ny demokrasia maneran-tany saingy iray amin'ireo soataovana napetraka ny fandimbiasam-pahefana ampilaminana dia ny firosona amin'ny fifidianana. Ny fifidianana malalaka sy madio dia tsy fomba fanamanam-panjakana fotsiny ihany fa fanehoana velona ireo foto-kevitra izay nondrena ny firenena. Amin'ny alalan'izany no nandravonana ampilaminana ny tsy fitovi-kevitra misy anarahanay matotra sy takinay nitamberina ndraikitra amin'ireo mpitondra ray ary ampatsahivonay amin'izao tontolo izao fa any États-Unis ihany tsy mpanompo ny mpitondra ny vahoaka fa ny mpitondra no mpanompo ny vahoaka. 70 taona no nijoroany ny firalaina diplomatika teo amin'ny Madagasikara sy États-Unis ny taona 1.790 no natongava ny konsily Amerikana voalohany teto amintsika. Zafy kely ny konsily io iandira zafy izay zafy ny ampanjaka ihany koa. Fantadaza amin'ny gadona jazy iandira zafy tsy nijana eo amin'izay ny fifandraisan'ny firenena rotonta fa nihitatra tamin'ireo sehatra maro mahakasika bebe kokoa ny mahaolona toy ny fahasalamana, ny tontolo iainana, ny varotra. Avelombolo hoan'ny sehatry ny lamba eto Madagasikara ny fanalavan'ny États-Unis ny fepotona ho an'ny AGOA hoy ny ministry ny toe-karena sy ny teti-bola. Naneo ny fahavononany ametraka fiaraha-miombona antoka maharitra izy sy ny tombotsoa iombonana ihany koa i Madagasikara. Nisy olo tena ny fanjakana malagasy tamin'ity fankalazana rososona ity moa ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta, ny filohan'ny antenimieram-pirenena sy ny filopisorotoerana eo anivon'ny antenimieran-doholona no tronony ampahany ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta Rajon Arson. Lafomba vao ahafatanteraka kosa ankoatran'ny alatra sy ny fibodona tany dia mahazo vana ihany koa amin'izao fotoana izao ny famarotana tanin'olona tsy ara-dalàna. Tranga iray niseho teny Avoloha nahakasika fianakaviana iray ka nitondran'izy ireo ho marary azy ireo sy antson'ny fitondram-panjakana mba hijery ny tranga tahaka izao. Eo ampelantanan'ny fitsarana ny raharaha saingy misy ireo tranga mampiaia sy miteraka firorotsaina ho azy ireo raha ny fanazavany. Ny antsiprian'izay tantery ny Ando Miaratina sary sy ndatsary ny tahiriny ainy. Nisy nanorina trano tsy ara-dalàna ny 2 metatra toradroa amin'ny ity tany 10 hektara na fianakaviana iray tsy Ambohiboao Atsimon-drano ity. Tany novidina ny taona 2 ary nomeny ireo taranaka tsy aoriana ny taona 7 kanefa izao nisy nanao fanorenana izao izay nilaza fa nividiny tany. Efa eo ampelantanan'ny fitsarana ny raharaha ary fanemoahana didy intsivy ary mbola mitohatra amin'izao raha ny fanazavana. Mampanay ny zava-misy ho ireo voakasika. Ahoana mahatonga olona lasa manana titra
efa mandeha ny raharaham-pitsarana kanefany a io olona le olona mivarotra mbola tsy tompony mihitsy tamin'izany fotoana izany manana profo izahay a certificat de situation juridique tamin'ny 1999 izay atao hoe chevalier ny tompony tamin'izany fotoana izany dia ny titre raha teo milaza fa talohan'ny 2001 mbola le chevalier ihany ny tompony dia le fivarotana nataon'le olona nefany a tamin'ny 1997 sady tsy inscrit ao anaty titre le olona no tsy tompony ao amin'ny lafiny zavatra tsy tompony mihitsy dia magaga amin'ireo jugement didim-pitsarana anankisivy voalohany indrindra sady nahazo titre izy a no faharoa manarakarak'izay na nisy ara ny expulsion nisy ny expulsion afaka dia miverina afaka dia miverina tsy tonga niatrika fitsarana ireo nivarotra an-tany fa ireo mpividy hatrano no tonga ny antoerana raha ny fanazavana ka namafisana izy ireo ny ayainy ary ny tena zavatra magaga atao anatin'ilay fitsarana rehetrarehetra zay nandeha tsy nampanetsoana mihitsy na indray mandeha le olona mivarotra fa le nividy fanoroany no miseho anatrehan'ny fitsarana foana izay milaza fa ara-dalàna ny varotra satria ty olona ty no nivarotra anazy fa le olona tamin'ny voalohany indrindra izay nivarotra ny tsy anazy a dia tsy mba nampanetsoana teo anatrehan'ny fitsarana akory na indray mandeha fa le mpividy no miseho anatrehan'ny fitsarana foana mampiseho ny acte de vente zay fanaovany a tamin'le olona izay tsy tompony akory miatefa mivantana any amin'ny tompony andraikitra voakasika rehetra araka izany anton'izy ireo manoloana ity tranga manomevana ny tsara-dalàna ity ka tokony asany ireo mpikirakira taratasy tany eny amin'ny fitsarana araka ny lalàna sy ny fahamarinana raha ny taremarika samihafa manodidina ny 900 amin'ny raharaha eny amin'ny fitsarana dia ady tany avokoa misy ny ady tany eo amin'ny sampandova ary misy ihany koa ny ady eo amin'ny mpivarotra sy ny mpividy tany mangony fotsiny alatra tany izay lasa mahazovana ankehitriny tamin'ny volana novambra 2024 izany hoe 7 volana lasa izay mitana 3,700 n'ireo rara 2,700 miakatra eny amin'ny fitsarana isam-bolana eto Antananarivo ny ady tany araka natotanisana avoaka ny ministera ny fitsarana mpitsara misa 450 no misany izany ary antota taratasy manodidina ny 7,700 isam-bolana no voarain'izy ireo vaovao avy any Maevatanana kosa mirongatra izay tsy izy ny fandriam-pahalemana mandrendriranantsy ny vahoaka amin'izao fotoana izao hoy ny ben'ny tanàna ao amin'ny commune Berivotra 55 ao anatin'ny district ny Maevatanana raha ny vaovao azo avy any an-toerana dia ny alatrombo no tena manjaka ny alahady lasa teo dia lehilahy roa no sarony zandary sy ny fokon'olona nitondra omby efatra tsy ara-dalàna tao amin'ny fokotany Nosindambo tao anatin'ny commune Berivotra 55 district ny Maevatanana ihany ny Antsipriana izay niovaova ny valiten'ireto roalahy ireto nandritra ny famitorana natao azy ireo hoy ny fanazavany Jean Kely filohan'ny dina ao amin'ny tapany avaratra ny district ny Maevatanana laza izy ireo fa nokaramaina androaka ireo mifotsiny ary nanonona anaran'olona voalaza fa nampaniraka azy ireo anarana izay fantatra fa isan'ireo fositra mampikorontana sy ny tsy fandriam-pahalemana sy tsy mampandry fahalemana ao amin'ny faritra misy azy ireo nanontanianay zany ry tovolahy roalahy reo rehefa nanontanianay ry zareo a dia tsy mazava ny momba ilay omby satria milaza ry zareo fa indran'omby taman'olona rehefa aveo indray milaza rehefa manana taratasy tomboto rehefa navoakandreo ilay taratasy dia taratasy tsy ara-dalàna satria pasiporo sy fidivanty avy any Mangabe no entindreo hitondrasandreo amin'ilay omby dia misy koa akaka fiba zay mitakosina misy blancon amin'ilay fiba zay milazaindreo fa fiban'ilay omby rehefa tsy fiban'ilay omby reo izy araka fahitanay azy satria tsy mifanaraka amin'ilay volon'ilay omby ny volon'omby eo anatin'ny fiba fa mifanatahaka fosiny dia rehefa nitare zay dia teo aby ny zandary dia nalainay zany izy hoe eto nareo eto satria tsy ara-dalàna tomby entinareo ty dia nilaza ilay raiky alamany hoe alao ary za fa aka ny tompon'omby fa sady ty omby ty tsy anay fa mpandoky izay nkaramaina dia rehefa nanontaniana ry zareo aniza izy zany tompon'omby dia nilaza ry zareo fa manao hoe
tompon'ireo omby ireo nanontany any zay izy hoy ilay tovolahy zay mitondra io omby io fa izy ireo tokony andraikitra amity omby ty ary misy no nanatitra ireo taratasy ireo tamin'ny maraina taria ampamakina raha fa nataony dinika nataony profo am'izao fotoana izao a ireo olona ireo zany maniraka ny tovolahy matanjaka izay manao ny asan-dalo ty aminay ety ka ry zareo no mpividy azy dia ireo tovolahy matanjaka reo no maka ilay zavatra any amin'ny vahoaka tsy mandady arona dia mijaly ny vahoaka tsy matory andra manalina. Nanamarika kosa ny sefipokotany ao Anosiandambo fa voatsy elakory izay no nisy trangana alatrombo tao an-toerana ka omby roa no very tamin'izany. Dia manahero izay tompoko e satria niazao tena tarana zao a dia fa tsy atao hoe tapabolana koa zay lasako mijaoro lahy ihany koa dia amin'ny mahafokotany a dia mirendratra foana azy fa dia malala lehibe ampoko zay satria tsy foto mosary a tsy foto namidy pofony matanjaka izy dia lasa. Taorian'ny fisamborana dia ny tanana atao fanadiadiana ao Mahavatanana ny iray tamin'ireo lehilahy voasambotra raha tafaporisaka kosa ny namany itsy ankilany iray tamin'ireo tompon'omby no tonga nanatona ny zandary tao be rivotra 55 rehefa nazy vaovao fa hita tao an-toerana ny ombiny nitondra taratasy fanamarinana momba ireo fiompy izy mba anamafisana ny mahatompony azy. Fa mijaly ny vahoaka mitaitaina ohatran'ny savatapambodiriro ary tsy misy toromaso fa hoe inona indray a ny zavatra hoe tiseho andrio alina koa mangataka re zahay mba isiny fijerena manokana izany tsy fandripalemana ato anatin'ny commune be rivotra 55 zany anao fety sambatra ny vahoaka anatin'izany fety firenena izany. Mitoy ny fanadiadiana ataon'ny zandary mba ahafantarana ny tena tompona andraikitra sy ny tambajotra mety ifandray amin'ny tirara ity koa andrasana ny toyny. Maro amin'ireo tanora amin'izao fotoana no tsy mahafehy ny teny malagasy na ny fiteny sy ny fanonana na ny fanoratana ihany koa. Ankoatra ny fanabeazana any am-pianarana dia tokony manao ezaka ny ray aman-dreny ampiasa ny teny malagasy ao an-tokantrano raha ny fanazavana Narcisse Karazafy sy Mathieu Prince no mitondra ny antsipriany zay. Mitotongana ny fampiasan'ny tanora malagasy ny teny malagasy amin'izao fotoana matetika afangaro amin'ny teny vahiny ary misy aza tsy miteny malagasy mihitsy ireo tanora ankoatra ny fiteny dia tena midina ihany koa ny fari-pahaizana amin'ny fanoratana tsipelina ny fampiasana be loatra ny teknôlôjia no antony raha ny fanazavana na tiana na tsy tiana nefa dia tendrazana ny teny malagasy ary raha mbola manana eritreritra onona sy asa eto an-tandrazana dia tokony ho fehezina ny teny malagasy noho izany mila atao ezaka ny fampiasana ny teny malagasy amin'ny fandraharana ara-panjakana atony lalàna ny didi-pitsarana ny fifanarahana arak'asa ny taratasy mpanafoty sy ny maro hafa. Malagasy aloha zany na tiantsika na tsy tiantsika io ny tenintsika teny zany hoe firenena amin'ny ankapobeny samy manana ny teniny dia io zany ny an'ny Madagasikara. Faharoa tsika raha mbola manana eritreritra hoe hiasa eto Madagasikara hiaina eto Madagasikara tsy azo ialana zany teny malagasy zany satria raha tsy hoe zavatra ho an'ny vahiny no ataontsika raha nangana orinasa ianao amorina fikambanana hiditra misehatra asa ianao ka malagasy no misitraka an'ilay izy dia tsy maintsy ianarana sy fehezina io teny malagasy io ary mbola mahery ny valopolo isan-jaton'ny olona eto hoe tsy miteny afa-tsy teny malagasy dia ho aiza reny. Miainga avao tokantrano ny fanabeazana ny ankizy ho tia sy azoto ampiasa ny teny malagasy maro amin'ireo ray aman-dreny anefa nomenatra aka tsy mampianatra ny zanany ny teny malagasy avokany lasa tsy natao teny ifaneraserana ao an-tokantrano intsony ny teny malagasy teny vahiny no fahombiazana amin'ny ray aman-dreny malagasy tokony mahasoa ny ray aman-dreny arak'izany ny fampiasana ny teny malagasy mba hitohizany fahaveloman'ny teny. Ho antsika malagasy, en tout cas raha ho an'ny malagasy mifanerasera aminazy ny fantatro dia miteny vazaha mira succès izany hoe ianao raha hitady asa ilay antsatonkalina ataon'ilay bandy teo hoe rehefa mitady asa ianao dia mila mahafehy teny vazaha tsy mitovy ny hoe miteny gasy ianao sy ny hoe mispiky ianao tsy mitovy izany dia zay ngambany amehezako anazy hoe mampalahelo raha ny zavatra tsikaritra hoe tenindrenitsika dia tsy iainantsika tsy ampiasaintsika. Valopolo isan-jaton'ny malagasy dia tsy miteny afa-tsy teny malagasy izay teny tokana fa miseho amin'ny karazana fiteny samihafa ny teny vahiny foana nefa matetika no hanehoana ny sofanararoatra rehetra amin'ny ankapobeny
olan'izany ary antony nanaovana netsika aiteny anehoana amin'ny malagasy rehetra fa azo ampiasaina tsara ny teny malagasy ao anatin'ny fampiasana ny atao arakatsy mirindra. Efa misy ezaka ataon'ny fikambanana samihafa andinika ireo karazana fiteny teknika fampiasa amin'ny trankala indrindra manoloana ny firoborobo ny teknôlôjia. Ny ezaka ataon'ny fikambanana maro samihafa raha tsy tanisa fotsiny hoe ny STEM ONG, ny Wikimedia Madagasikara, ny WordPress Madagasikara izay miezaka mandika teny amin'ny teny malagasy ireo teny anglisy misy amin'ireo sehatra internet resaka hoe blog fandikana teny dia ireo zany anisany atrikasa ao ataonay ka afafantarana hoe reto teknôlôjia reto dia afaka ampiasaina tsara amin'ny teny malagasy. Mampiroborobo hatrany ny teny malagasy ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina amin'ny alalan'ireo fandaharana maro samihafa, anisan'izany ny ranty sy ny fandaharana manintsy ny teny malagasy diso fanoratra, ny fampiroboroboana ny fiteny-paritra, misy ny fifampiresahana amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena amin'izao fotoana anatanterahany eny anivon'ny sekoly raha ny nambarany talemsana ny fampiroboroboana ny teny malagasy eo anivon'ny ministera. Maro ny tetikasan'ny ministera amin'izay famporisihana sy fanajana sy fampiroboroboana ny teny malagasy zany raha tsy laza fa tsy ny andavanandro. Nasan'ny ministera dia ny fanitsina ny fandefasana ranty ndao ahitsiny diso ao amin'ny pejin'ny ministera izay manampy antsika fantatra ny mikasika ny fanitsina ny teny malagasy diso fanoratra eo ihany koa ny fampiroboroboana ny fiteny-paritra izay efa misy moa zany amin'izao fotoana izao ihany koa ny fifampiresahana eo amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina. Ao anatin'ny ray volan'ny teny malagasy misy ny hetsika ainteny ho fampiroboroboana ny teny malagasy. Malohany toedrara ao Ethiopia nanamafy ny fepetra amin'ny alalan'ny famerana ny visa ho an'ireo olona ahina ho mampitombo ny fianjarana ao Tigre i Washington. Kendrena amin'izany ireo olona akaiky ny vondrona ho fahafahan'ny vahoakany Tigre na ny TPFL raha ny fanazavana. No mafisy manam-pahefana Amerikana fa mbola tena marefo ny fifandraisana eo amin'ny TPFL sy ny gouvernemanta fédéral éthiopiana ka anointoina ny fifanarahana ametrahana ny fandriam-pahalemana izany raha ny fanazavana trantsina Tsipriana izay. Noferan'ny États-Unis manomboka izao ny famoahana visa ho an'ireo teratany Etiopiana sasany ahina ho manotoina ny fitoniana sy ny fandriam-pahalemana ao Etiopia araka ny nambarany departementam-panjakana Amerikana ao Mali. Mbola mitomako ny disadisa eo amin'ny Front de Libération du Peuple du Tigré na ny TPFL sy ny gouvernemanta fédéral éthiopiana. Toejavatra izay mety hitarika amin'ny fiverenan'ny ady any avaratra Etiopia ka anohitoina ny filaminana manerana ny firenena. Ny tsy ahivon'ny departementam-panjakana Amerikana ireo fifandonana ny tranga tany amin'ny fiandohan'ity taona ity teo amin'ny tafika Tigré sy ny tafika fédéraly izay heverina ho nampitombo fianjanana. Araka ny fandabarana ofisialy, miandry amin'ireo olona heverina ho manakana ny famahana ny krizy ao Tigre na miara-miasa amin'izany izao famerana ny fahazoana visa izao. Ao anatin'izany toejavatra izany, tena veriny manam-pahefana Tigre natsangana indray ny ravitra-panao lalàna talohan'ny ady. Voatendry hitarika izany i Debretsion Gebremichael izay iray amin'ireo mpitarika lehibe ao amin'ny TPLF. Maro amin'ireo mpandinika no mihevitra fa mety hampahalemin'ny fifanarahana fampitsarana ny ady izany fanindreny izany. Raha tsy ahivona, ny atao Tigre izay natafiditra ny Eritre dia isan'ireo ady nahafaty olona betsaka indrindra ka nahatonga fahafatesany olona netsiny, ny tarika mosary sy ny firodana ny rafitra ara-pahasalamana tany atoerana. Ny mikasika ny vatobe Drididol sy ny fiangonana iray eny ampovoan'ny rano no afakelo entina aminao indray amin'ity andro an'ity. Vato lehibe milanja manodidina ny 200 taona any Royaume-Uni ny Drididol. Ny forona nandritra ny taona maro, vokatry ny fikaon-drivotra, ny orana ary ny fiovan'ny toetrandro nandritra ny andrefon-taona no nahatonga azy anana endrika manaitra tsy fahita firy toy izao. Mipetraka amin'ny fototra tena tery izay manodidina ny 30 cm monja ny sakany. Tsy toy ireo megalita sasany natsangany olombelona ny Drididol fa vokatry ny natiora tanteraka. Ankehitriny, lasa toerana mahaliana ho an'ny mpizahatany sy ny mpankafy zavaboary ny Drididol. Maro mpitsidika ity vatobe ity, indrindra ireo mandalina ny tantara sy ny mistera manodidina azy. Fiangonana anaty rano ny fiangonana Saint-Romain Anso izay hita ny Catalogne. Fiangonana Romanina tranainy tamin'ny taonjato faha 110 izy ity.
niarany tondratrano ny tanàna ny so tamin'ny taona 2017 ka anisan'ny voakasika izany ny fiangonana. Tanàna efa nisatra amin'ny moyen âge so izay voadidina lemaka siantsana ary manamorona ny rendrano ny terre. Ny fambolena, ny fiompiana ary ny varotra ao toerana no tena nivelomam-ponina tamin'izany fotoana izany. Tamin'ny taona 570 sy tamin'ny taona 770 nikasany hamaly ny filandram-ponina ny gouvernemanta espagnol mba hanome rano fisotro madio sy hampandrosoana ny fambolena ary nanapa-kevitra ny hanangana tohi-drano eo amin'ny rendrano ny terre. Ary namorona ny réservoir du Sceau izay fitehirizan-drano lehibe hamatsiana rano ho an'ny tanàna. Vita tamin'ny taona 2017 ny fitehirizan-drano ka nahatondraka ny tanàna manontolo hatramin'ny trano, ny arabe ary ny fiangonana. Voaterina findra tamin'ny toeran-kafa ireo mponina. Ny tilikambon'ny fiangonana sisa nitazana ahalasa toerana tena mahasarika mpizahatany izy ity taty aoriana. Rehefa avy ny orana na toerana dia feno rano ny any anatin'ny Saint-Romain. Mandritra ny vanim-potoana maintany, mipoitra manontolo ny fiangonana ka indraindray azo ataony mihodidina azy an-tongotra. Ankehitriny dia lasa lac de Sceau no iantsoana azy. Tapitra ny fampalalam-baovao antsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany saorana teknisianina sy ny namana mpanao gazety niaraka nanatontosa izao fampalalam-baovao izao. Mbola iverina eo ny tenako rehefa avy eo ao anatin'ny fandarana dinika anasana andry zareo avy eo anivony médecin conscient pour la refondation. Izy ireo no vaintsika amin'ny ity androany ity manasanao sady anaraka izany hatramin'ny farany. Mandrapitava vetivety ary tompoko lahy sy tompoko vavy.